Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao izay mahatoko ny tompo amin'ny zavatra kely indrindra no afaka hatoko ny tompo amin'ny olana goavana indrindra. Izay indray avana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Misy ohabolana malagasy izay hoe tokonana aza tsy afaka ka vovonana no ndeha ilingilingina. CPE aza tsy afaka ka BPC na baka nandeha ho alana. Ny tiana tenenina amin'izany dia hoe tena misy étape ny fiainana. Indraindray manko tsy fantatsika izany hoe miainga avy amin'ilay madinidinika mihitsy no ahafahanao mifeny zavatra ngeza be. Ary izany nahatonga Jesosy tena miloko toko 7:20, 7:70 manao hoe satria nahatoky tamin'ny kely indrindra ianao dia manam-pahatanana folo. Izay mahatoky amin'ny kely izany no atao manapaka amin'ny zavatra ngeza be. Tsy maintsy miainga amin'ny zavatra madinidinika aloha satria indraindray tokoa ny zava-misy dia izao le olana izay atrehantsika dia tena olana goavana be mihitsy. Ary tena hoe mitaky finoana le izy. Kanefa le finoantsika le finoana le mbola livoana CPE sa mbola tsy afaka le finoana akory. Tena misy olona rehefa atao dinika dia izany mihitsy ny zavatra tsapanao aminy. Le problème entinao tena problème faran'izay tena goavana be mihitsy. Nefa rehefa antaninao izy any amin'ilay zavatra mbola tena farany madinika indrindra amin'ilay finoana aza tsy ananany akory ka ahoana moa tonga dia hatrehany an'io problème ngeza be io. Androana dia te hampianatra tsika hoe andaontsika aloha hiverina hianatra mihitsy aloha atoko ny tompo amin'ilay zavatra madinidinika indrindra mihitsy ny aloha. Ohatra fotsiny izao hoe tena mino ve aloha ianao fa tena tianao Andriamanitra. Tena mino ve ianao fa mahitanao Andriamanitra. Tena mino ve ianao fa mombanao Andriamanitra. Zany zao zavatra tena ohatrany hoe madinika zany. Izay ilaina isan'andro ananana mihitsy izay finoana izay. Fa raha ianao tsy lesy lahatra koa hoe tianao Andriamanitra, miasa Andriamanitra, mombanao Andriamanitra, ahoana tonga dia lingilinginao hitadiavanao vahaolana amin'Andriamanitra amin'ny problème ngeza be io, tsy tafavoaka mihitsy ianao. Satria amin'ny zavatra madinika indrindra raha tsy hainao hoe eo Andriamanitra manatrika anao ka ahoana moa ny inonao amin'io zavatra goavanao be io fa ho avy eo izy anatrika sy hamonjy hanampy anao. Dia izay ilay mahatonga ana amin'ny teny manao hoe mila mahatoky an'Andriamanitra amin'ny zavatra madinika indrindra isika raha te hatoky an'Andriamanitra amin'ny zavatra goavana be izay atrehantsika ihany koa. Aza milingilingy mihitsy, mila miverina mihitsy isika mianatra amin'izany hoe mahatoky ny tenin'Andriamanitra izany. Misy tenin'Andriamanitra zao izay fahintsika tsy enjeriny ohatra hoe aza matahotra fa momba anao aza mana, zanako ianao asany tanako ianao adidiko ihany. Indraindray ne heverintsika fa lany dôzy zany tenin'Andriamanitra zany. Ohatsika hoe tena ohatrany efa tsy mandaitra amiko intsony zany pasteur fa henoko foana efa lany dôzy zany fa tenin'Andriamanitra hafa indray aloha mena fa efa ohatrany efa lany dôzy zany tenin'Andriamanitra zany. Tsy izy tenin'Andriamanitra lany dôzy zany fa mbola mahatoky avokoa ny didiny rehetra. Ozy ny ambaran'ny mpanao salamo ary Andriamanitra ny tsy mio vao maly sy anio ary mandrakizay. Fa mila miverina mahatoky an'Andriamanitra amin'ilay zavatra madinika indrindra mihitsy ny tsika aloha. Reny le tenin'Andriamanitra rehetrarehetra reny. Raha ohatra ka ilaina mihitsy satria izany zao ny fampiarana atao amin'ilay izy mba hahafahantsika miverina mianatra mahatoky an'Andriamanitra amin'ny zavatra madinidinika dia ataovy afisy eo amin'ilay peta-drindrina anatin'ny lakozina, atany amin'ny trano fiomanana, any amin'ny efitra fatoriana any mihitsy ilay tenin'Andriamanitra. Ataovy eo amin'ny fitaratra dia hitanao foana isaky miborosy ianao ilay hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Izaho mahalala ny hevitra heverako anao. Indro momba anao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana zao toa. Afisy eo mihitsy ilay tenin'Andriamanitra madinidinika ohatran'ireny anananao finoana satria ny finoana dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra, avy amin'ny toriteny, avy amin'ny tenin'i Kristy. Zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny ahazahoana ny finoana. Ka tsy maintsy miverina mahatoky an'Andriamanitra amin'ireny zavatra isan-karazany ireny tsika hatramin'ny hoe mino fa misy antony matoa tonga eto amin'ity zao tontolo izao ity. Mino fa voisan'Andriamanitra ny volondohako. Mino fa mamela heloka Andriamanitra. Mino fa mahery Andriamanitra. Fa ndraindray ilay olona ilay problème ngeza be hatrehany goavana be nefa ny sainy amin'io mbola misalasala hoe Andriamanitra ve mahavita manafaka, Andriamanitra ve mahamonjy, ohatra mbola sao dia ho any amin'ny dadarabe ary aloha mbola zao mbola le finoanan'Andriamanitra raha zany mbola azo heverina mihitsy hoe mbola tena tsy ao mihitsy. Mbola tsy ao mihitsy fa mbola misy fisalasalana mandeha makany amin'ny dadarabe ny eritreriny ndraindraika. Sarotra be ahoana tonga dia ahafahanao miarika an'io problème ngeza be io raha ny finoana ao an'Andriamanitra sy ny hoe fisin'Andriamanitra aza mbola tsisy akory. Ianao ve aloha mino fa hoe tena misy Andriamanitra
mahita Andriamanitra, izy rery ihany no Andriamanitra, mahery Andriamanitra, manafaka, tsara Andriamanitra. Zany aloha mila averina daholo zany rehetrarehetra zany, dia mila mianatra mahatoky an'Andriamanitra isan'andro isika. Mila mianatra mahatoky fotsiny hoe Andriamanitra mahafantatra ny fiainako ianao momba ianao dia zay aloha dia mianatra. Rehefa tojolana goavana be amin'izay ianao efa mipetraka tsara le bazy aty ambany aty dia io vitanao no miatrika an'io rehefa avy eo. Mandeha par étape ohatr'izany ilay izy fa io na hoe tadavina teo ty mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra ty tantarana le problème sametra tanana. Ianao aza tsy mino akory Andriamanitra ihany no mpamonjy fa mbola mieritreritra ny atin'ny sainao any hoe mbola mindeha makarisy makatsitsika raha ohatra ka tsy tafavoaka ty dia inona koa ny dikan'izany. Mbola misalasala ianao na amin'ny herin'Andriamanitra, atao hiverina e, tsika rehetrarehetra miverina mianatra mahatoky an'Andriamanitra amin'ny zavatra madinika indrindra. Mahery zary havana ho azy rery ihany ny voninahitra. Amen.